Fandrarana sy indostria ho tanterahana ny volana septambra ho avy izao ny andiany faharoa amin'ilay hetsika salon de l'industrie Madagasikara nitondra fanazavana mahakasika azy moa ny filohan'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara izay nanatanteraka fivorim-be tamin'ity androany ity fivorim-be izay nafahana nanao tatitra ihany koa ho an'ireo asa vita nandritra ny taona. Androany moa zany ilazaina ianareo fa ny salon de l'industrie de Madagascar zay tokony atao amin'ny volana efatra ambin'ny folo sy roa arivo dia tanterahana amin'ny faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo volana septambra efatra ambin'ny folo sy roa arivo zao. Ny antony moa dia betsaka ny fangatahana fa mpiara-mpitondratoka sy ireo mpandray anjara hoe tsaratsara koa mois de septambra satria sady fidiran'ny mpianatra fidiran'ny fandrarahana rehetrarehetra zany eto amin'ny tondasa igny moa zany dia betsaka ny zavatra trasa zay nitanterahana tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo iny teo amin'ny fanatrehana ny fandaminana ny tsena anatiny ny resaka ava zay ny fampiasana tao amin'ny fanjakana sy ny ireo tetika asa maro samihafa zay rahana miasa amin'ny fanjakana teo koa nefany ny tetika asa fampivoarana ny fitadiavana tsena any ivelany sy fiara-miasa amin'ireo namana industriel any ivelany zany tao anatin'ny taona 2013 daholo moa izany rehetrarehetra zany.